Resaka tsy fandriam-pahalemana no voapoasitsika no resafintsika zarazaraintsika amin'izao fotoana izao izay hita etsy sy eroa na manerana ny nosy rehetrarehetra dia misy tsy fandriam-pahalemana ary misy amin'ny lafin'ny zavatra hafa fa ny tena malaza sy maresaka manko izao dia takalonaina na hoe kidnapping. Misy eo fa hitantsika matetika manko ny fangalarana omby malaso jiolahy izay mangalatra omby fa amin'izao fotoana izao manko efa miova nataon'ireo mpangalatra izay manao takalonaina sambory-jareo ny olombelona na doran'jareo ny tanàna dia entin'izareo ny olona dia takirizareo vola ny fianakaviana efa mivadika biby izao ny olombelona surtout atsika malagasy dia fa efa mivadika biby na biby aza tsy manao an'izany fa atsika olombelona dia mahavita an'izany mampalahelo toetra ava misy eto an-tany sy firenena. Ohatra ho tenentsika amin'izany izao tantaraintsika ity tranga izay nisy tao Betsiboka tao Maivatanàna farita amin'ny distriktan'ny Maivatanàna izay nahafaty lentina Amperinasa izay nanaradia tamin'ny miaraka amin'ny vahoaka koa maty io lentina io noho ny fiarovana n'ireo vahoaka. Ino moa no atao dia mirary fiononana mankahery ny fianakaviana sy ireo akaikazy rehetra maty ho an-tanin'razany manko ity lentina ity izay Razafy Manantsoa Toavina Brisy lefitry ny komandin'ny volontotom-paritra eto Maivatanàna maty voatifitrin-dahalo ny mpangalatra omby izy. Tena mampalahelo zava-misy satria izy mbola tanora ary niaro ny vahoaka indray no maty. Eo ihany koa ny fangalarana Varira izay nisy tao Bekitro tao distriktan'ny Bekily ary ny tratra manko Ambodiombo manko le olona ny voasambelona olona anankitelo ary anankiray koa maty ary nisy ihany koa ireo olona voarohirohy voasambotra tamin'ity raharaha ity 40 manko ry zareo voarohirohy voasambotra amin'ity raharaha ity. Etsy andany ihany koa nefa mbola misy ihany koa ny fangalarana omby ary fangalara fanendahana ataontsika hoe tamin'ny tataotao fianaran-tsoa izay mbola mpianatra ihany koa dia nasaka hanendaka ny mpandeha taxi be. Ity fangalarana ity dia tsy mifidy olona na mpianatra ianao na tsy mpianatra ianao. Hitantsika zao ohatra zao raisitsika eto zao misy koa pastera ianao mangalatra amin'ny nangalatra moto efa mivadika biby zao ny olona ho za efa tsy mandre fahalemana tsisy politika mazava entin'ity fitondrana ity mba handrindrana ny fiarahamonina fa tena mirongatra zao ny tsy fandriam-pahalemana na dia eo azazany dia misy ihany koa ny kidnapping mahatsiravina ary izay misy matetika amin'ity distriktan-Jozorobe ity. Maro ny trano ravainy reto malaso na hoe jiolahy andeha jiolahy reto ary zareo tsy mandeha kiraikirona 3 na 4 fa amin'ny 70-80 ny vahoakana malaso jiolahy manafika amin'ny toerana anankiray. Maro nefa ny mpitandro firenena mivangongo eto Antananarivo ny vahoaka any amin'ny sisiny ny vahoaka amin'ny fokontany izay tsy mandriam-pahalemana tokony hanaparitaka any mpitandro filaminana. Misy manko fiezahana atao ireo jandarma misaotra ireo jandarma aloha hatreto miezaka hatrany mitaky ary manao izay azonao atao tsy mandry fo aman'alina miaraka amin'ny vahoaka mba hisorohana ary mba hiady amin'ireo jiolahy mpangalatra ary mpanao herisetra fa indrindrandrindra mpanao kidnapping. Maro ny olona efa maty ohatra tamin'izany be ny tanàna tao anatin'ity distriktan'ny Jozorobe ity vonory zareo ny olona raha ohatra tsy manome vola. Koa ity misy vidéo arahantsika eto izay efa naokevitra natao ireo jandarma amin'ity raharaha manga ity fa indrindrandrindra tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tsy hita izay aleha ny vahoaka fa satria mijaly loatra ny vahoaka tsy fandriam-pahalemana tsy misy aokazava ty tsy misy firenena handroso velively na oviana raha tsy mandriam-pahalemana raha tsy mandria fahalemana ny vahoaka satria miankina amin'ny saina fosy saina sy fitondran-tena no ahitanao hoe mandroso ianao sa tsy mandroso.
raha tsy mipetraka zany politika fandriam-pahalemana manerana ny nosy zany dia na hanao oeraoera ohatrany ahoana azy ianao filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminao, raha tsy mandriam-pahalemana ny olombelona tantaninao, olona ao aminao dia tsy handresy, tsy handroso ary tsisy fiovany zany ny tany sy fanjakana sy ny firenena raha tsisy politika mazava mahakasika ny zavatra zany. Ity manko misy vaovao, misy fanambarana faneho-kevitra natao ireo zandarma mahakasika ny raha ataon'ny Jozorobe izay atao hazalambo amin'izao fotoana izao ireo jiolahy. Koa misaotra mijery mangasitraka tompolahy mankatelo ny tompoko vavy. Ny trangana fanafiana mitapetsina tao amin'ny commune Andranomely district Anakazobe ny aliny lady fo alatsinainy fa 7 ny volana janoary taona 2024 tokony tamin'ny folora. Manditana ny 700 eo ireo daly mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ka lasibatra tamin'izany ny trano ben'ny tanàna commune Andranomely. Araky ny fampitambavao nomeny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena dia voatifitra teo amin'ny kibony ary voakapa famaky teo amin'ny lamosiny ben'ny tanàna. Avy eo dia saika nalain'ireo jolain-kery ny vadiny ben'ny tanàna saingy afaka nandositra. Ny atotomokotrika ny famonoana ny maire dia efa fantatra tsara satria vao marina tamin'ny alalan'ny finday nampiasan'ilay dahalo izay maty fa ileny zany izay namany arify izay efa lavitra amin'ny faritra aloatra mangora no miantsery zany amin'ny toerana iny Kazobe amin'ny Zorobe iny. Efa anatin'ny fikaroana azy izahay iarahana amin'ireo zandarma miasa eny Antsehatra amin'izao fotoana izao ka miandry ny vokatra isika. Araky ny fanazavana dia nisy ny paikady napetraka ho fiarovana ny tanàna dia tsy mitambatra amin'ny toerana iray ireo zandary miasa ny toerana amin'ny alina fa miparitaka ny antran'olona tsara sitrapo ka izany no nafahana nanenjika n'ireo dalo ary nisy ny fampitifirana teo amin'ireo dalo sy zandary raha ny fanazavana trany. Tanàna ny dalo da nambotra mpiambina iray amin'ny alina zany zany hoe ny fokon'olona raika fokon'olona dia nampanindry nanery ny olo io anendry hoe aiza daholo misy zandarma eto amin'ity tanàna ty ka tsy maintsy nanolo moa zany olona dia nanao tampo-baravarana dalo io hatramin'ny poste gendarmerie tao zany tapenanjarony. Rehefa avy eo zareo lasa mitsofoka tany tokantranon-Andriamato Tompolahy meran'io Andranomely atsimo io ary tifitra. Fatoran'zareo koa moa zany ny vadiny mera saika hoentin'zareo tao anatin'izay fotoana nefa ny sasany tamin'ireo dalo dia saika tsofoka tamina trano iray fanila vodirindrina amin'io izay misy zandarma atao anatin'ny trano. Dispositif napetraka moa zany ny zandarma tonga dia mipetraka amin'ny trano ao anatin'ny tanàna io ka trano izay tapenan'zareo varavarana iny saika tsofohan'le dalo sasany ary namaly tifitra ny ilay gendarme atao anatin'ny trano rehefa nitifitra le dalo efa ivelany ity trano telo teo zany nahitana an'izay trano zay hoe ary namaly le gendarme ray tamin'ireo dalo eo zany maty dia mibatay namany ray naratra. Tamin'ny fotoana io navotsitra ny vadiny mera zany nanareo ohatran'izay faratrana sy fahafatisany dalo zay dia votsitra ny vadiny mera. Ny dalo moa zany rehefa nisy an'izay tranga zay dia lasa koa vaky nandositra niboaka mitondra ny namany nandositra. Efa migosa amin'ny fanadihadiana ny eo anivon'ny zandarmaria-pirenena mahakasika ity fanafiana mitapetsina tao amin'ny commune Andranomely ity. Ankoatra izay dia ilay tranga fakanakeriny tao amin'ny district Anakazobe izay nahavoasarangotra miaramila misa 5, sefibokotany misa 2 ary vehivavy misa 2. Fantatra moa fa niratsy kombakomba tamin'ny asa ratsy ireo olona misa 5 ireo.